dia mampitomboana amintsika mandrakariva indray ny fiadanana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androantsika dia iresaka manokana ny antsoina hoe ny fiainana sy ny fahafatesana. Sujet anankiray tena anisan'ny important indrindra satria mila azontsika ao anatin'ny fiainana kristianina ny mombamomba nyty resaka fahafatesana ty satria betsaka no manafangaro azy. Voalohany aloha tsika dia iresaka hoe inona ny antsoina hoe fahafatesana. Iresaka tsika ny antsoina hoe inona ny atao hoe fahafatesana. Nizatra voalohany mila fantatritsika aloha raha iresaka an'izany tsika ny atao hoe fiainana aloha raha iresaka fahafatesana zany tsika dia mila miresaka ny atao hoe fiainana. Ny atao hoe fiainana dia Andriamanitra no fiainana. Andriamanitra no fiainana. Zay zany mila azontsika zay. Ary Andriamanitra rehefa namorona antsika olombelona izy dia niteny ao dia raha mamaky tsika ny Genesis dia niteny any dia hoe ary Andriamanitra ozy izy niteny hoe andao tsika molona olombelona tahaka ny endrikintsika zany, tahaka ny endrikintsika. Dia rehefa avy izy dia naka vovotany. Vovotany io ny tany dia niforon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny. Ny teny izy hoe misy dia nisy zany ny tany. Ary tamin'ny alalan'io tany izay niforoniny tamin'ny alalan'ny teniny io dia namola vola vovotany izy dia rehefa avy eo dia nasian'Andriamanitra fofinainy. Nasian'Andriamanitra fofinainy. Zany hoe io aina io zany io fofinain'Andriamanitra io. Io lay aina ao anatintsika. Am no iatsoko azy. Io fofinaina izay nomen'Andriamanitra antsika io zany, io le aina io. Rehefa avy nanao izay Andriamanitra dia niteny ny Adama sy Eva Andriamanitra hoe andanao izy izy mandehanao izy izy anjakao ny zavatra rehetra, efa zavatra tokana ny tsy azonao atao izy dia ny mihinana amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary rehefa nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy i Adama sy Eva dia nanafatra tsara Andriamanitra hoe raha ohatra ozy izy ka mihinana ny hazo fahalalana tandremo mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa ho faty ianareo. Teo zany no nitenenan'Andriamanitra voalohany io notion nametran'Andriamanitra voalohany zany io notion fahafatesana io tao anaty Baiboly, ny fihinanana hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Amin'ny fotoana mihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy dia ho faty nareo. Makeo tokoa Adama sy Eva ary tinona ny zavatra nitranga, tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Tafasaraka tamin'Andriamanitra. Zay zany le antsoina hoe fahafatesana. Ny atao hoe fahafatesana voalohany dia ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Tafasaraka tamin'Andriamanitra lay aina, lay souffle de vie izay nomen'Andriamanitra, izay nomen'Andriamanitra antsika. Io zany le tafasaraka tamin'Andriamanitra io. Ary zay ny teniny any amin'ny Salamo 103, raha mamaky ny Salamo 103 tsika dia zao mivaky ny teny any hoe misaorany Jehovah ry fanahiko ozy izy. Zay rehetra atao anatiko misaorany ianarany masina, misaorany Jehovah ry fanahiko. Ary aza misy adonanao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ozy izy ny ainao tsy hidina any an-davaka. Zay manavitra ny ainao tsy hidina any an-davaka. Ny dikan'izany zany ry havana, io aina io lay tafasaraka tamin'Andriamanitra. Io aina io lay ozy izy hoe zay manavitra ny ainao ozy izy tsy hidina any an-davaka. Tafasaraka tamin'Andriamanitra lay aina, lay fofinain'Andriamanitra zay nomeny atsika olombelona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary ao anatin'io aina io amintsika amin'ny teny malagasy tsika miteny foana n'le hoe fanahy, petit f. Ao anatin'io aina io, ao anatin'io fofinain'Andriamanitra io, ilay fanahy izay tafasaraka tamin'Andriamanitra ao anatin'io fofinaina, ao anatin'io aina zany izay nomen'Andriamanitra antsika io. Io aina io dia ao anatin'ny rà izy io. Ao anatin'ny rà io aina io. Zay zany le fahafatesana voalohany. Zay le fahafatesana voalohany mila azontsika zay hoe io fisarahana tamin'Andriamanitra io zany le fahafatesana voalohany teneniny Baiboly.
rehefa miresaka ny baiboly hoe fahafatesana voalohany dia ilay fisarahana tamin'Andriamanitra tao edeny, ary no mampalahelo de izao itsika olombelona rehetra zay taranaka Adamaseva dia tafasaraka tamin'Andriamanitra, zany hoe ao anaty fahafatesana veriko kely Andriamanitra Fiainana, ary rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Fiainana ny olona dia lasa ao anaty fahafatesana izy, de rehefa lasa ao anaty fahafatesana izy dia noho ny avy eo niteraka Adamaseva rehetrarehetra dia nandova fahafatesana. Raha mamakytsika any amin'ny Genesis toko 5 any de zao ny teny any Andriamanitra rehefa namorona aloha tamin'ny voalohany de hoe andao tsika hamorona olombelona tahaka atsika, fa rehefa any amin'ny Genesis toko 5 indray kosa de miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ary Adama ozy izy niteraka olombelona tahaka ny endriny, zany hoe olombelona tsy nanana ny endrika Andriamanitra intsony fa tafasaraka tamin'Andriamanitra, tafasaraka tamin'Andriamanitra. Zay ny fahafatesana voalohany zay. Zay zany mila azontsika zay, ny olombelona rehetra voateraka dia tafasaraka amin'Andriamanitra, ho tafototra, zay le ho tafototra, fahafatesana, ao anaty fahafatesana. Raha voateraka ny olona dia tafasaraka amin'Andriamanitra Fiainana ary ao anaty fahafatesana izy. Zay aloha ny zavatra voalohany zany mila azontsika zay. Ny zavatra faharoa mila azontsika ihany koa de izao, io fahafatesana io zany hoe fisarahana amin'Andriamanitra io de niteraka endripahafatesana, niteraka endripahafatesana izy io, ary ny vatantsika no iaran'izy io, lay nofo no iaran'izy io, le nofo ny iaran'ilay endripahafatesana, le nofo ny iaran'ny no misubiranyilay endripahafatesana. Inona avy reo endripahafatesana zay miatra amintsika ireo? Ao anatin'izany ho tanysaiko fa be dehibe izy, ao anatin'izany ny fanamelohana, ny tebiteby ny ozona, ny tahotra, ny fahantrana, ny aretina, ny fahotana, ary ny farany indrindra amin'ilay endrim-pahafatesana, zany hoe le endrika ilay fisarahana amin'Andriamanitra de ny fahafatesana ara-nofo. Fahafatesana ara-nofo, ny fahafatesana ara-nofo de endrim-pahafatesana vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra, satria ny subirany zay le corny Adamaseva. Ary zao nefa ry havana mahagaga, tadio tsara fa ny any Adamaseva tsy vetivety kely ny impacta n'io fahafatesana ara-nofo io teo amin'ny vatany. Io tsy vetivety kely satria i Adamaseva velona 700 taona, fa ny anazy ela be zay vao niatra tany amin'ny vatany, zany hoe tonga tany amin'ny fahafatesana ara-nofo lay endrim-pahafatesana. Inona ny antony? Ny antony de tsotra, satria tamin'izay fotoan'izay mbola vao nanomboka ny fahotana, mbola vao nanomboka niatra teo amin'ny nofon'ny olona lay fahotana, ary io fahotana io ny tena véhiculen'io fahotana io de ny teny, satria arakaraky ny information enitsika, arakaraky ny zavatra fantatritsika, arakaraky ny fahalalana fantatritsika no mahaingana n'io fahafatesana io, mahaingana n'io tebiteby io, mahaingana n'io tahotra io, mahaingana ny fanamelohana eo amintsika. Raha iso saratsaina fa raha misy olona marary zao, marary ny cancer, ny anankiray mahafantatra, ny anankiray tsy mahafantatra, iza ny maty aloha mazava ho azy, fa ny maty aloha tsy maintsy le mahafantatra, ary lasa tonga any amin'ny vatany aingakaingana be zay information zay mahamono azy. Ny information mbola tsy be de be ny endrim-pahafatesana nitranga teo amin'ny Adamaseva, ary zany natonga hoe 700 taona izy zay vao maty. Ndika zany de zao nandova n'io fahafatesana io ny olona, ary arakaraky ny tombon'ny olona no nampihena amin'izay lay andro fahavelomana teo amin'ny olombelona. Taty arina moa de ny tenin'Andriamanitra hoe 70 taona ozy izy na 20 taona sisa. Io le io zany le ny fahafatesana voalohany, le fisarahana tamin'Andriamanitra zany no niteraka endrim-pahafatesana, ary ny endrim-pahafatesana zay lay fahafatesana ara-nofo zay atahorantsika io de endrim-pahafatesana fotsiny ihany vokatr'ilay fisarahana tamin'Andriamanitra. Fa zao kosa ry havana, teo anatrehan'izany fahafatesana zany hoe fisarahana tamin'Andriamanitra zany, teo anatrehan'ny endrim-pahafatesana isan-karazany de tsy mipetra-potsiny Andriamanitra, fa nitady vahaolan'Andriamanitra. Nitady vahaolan'Andriamanitra, ary rehefa nitady vahaolan'Andriamanitra de efa naseho an'izany tamin'ny alalan'ny zanak'ondry tsy misy kleny mahatany amin'ny fanekena taloha, efa naseho an'izany. Tsy hiditra lalina be amin'izay tsika satria tsy zay ny tena ho vela belariko eto androany,
fa nzatra tena horesahako androany de le famonjena nataon'Andriamanitra, fa alohan'ny resahako ny famonjena aloha de mila azontsika fa nomen'Andriamanitra tao anatin'ny fanekenkena taloha ray manontolo de nomen'Andriamanitra ny didy sy ny lalàna. Inona ny antony nomezan'Andriamanitra ny didy sy ny lalàna ny Mosesy isan-karazany? Tsotra ny antony, nasehon'Andriamanitra aloha fa tsy afaka hiverina ao anatin'ny fiainana intsonitsika satria tsika ao anaty fahafatesana. Raha te hiverina ao anaty fiainana ianao de mila tanteraka ao ny didy sy ny lalàna 100 isan-jato. Zay ny condition. Raha teo tafaverina satria nasehon'Andriamanitra hoe zao ny conditionko, zao za fiainana, zao ny momba ana fiainana, de nomeny ny lalàna 300 nomeny ny didy 10. Raha tanteraka reo didy 10 sy lalàna 300 reo de tafaverina ao anatin'ny fiainana ianareo satria ianareo ao anaty fahafatesana. Naseho an'Andriamanitra tsara mihitsy ny antsana mampisaraka an'Andriamanitra sy ny olombelona. Tadio nefa riavana fa izao, se diso amin'ny ray loha de diso amin'izy rehetra. Andriamanitra tsy 19/20 ny ilainy, fa ny an'Andriamanitra 20/20. Na hainao 0/20 na hainao 20/20. Zay zany mila azontsika zay. Ko satria tsy tanteraky ny olombelona ny condition an'Andriamanitra, satria tsy ho tratran'ny olombelona ny saintetean'Andriamanitra, satria tsy afaka hiala ao amin'ny fahafatesana ny olombelona ary hifindra andeha ho ao amin'ny fiainana, de izy fiainana no tonga olombelona nandeha namonjina ka ao nanatona tsika zay ao anaty fahafatesana. Izy fiainana zay le hoe teny tonga nofo, teny tonga nofo, tonga nofo lay teny fiainana mba hamonjetsika zay tao anaty fahafatesana. Ohatriny ahoana zany itsika olombelona, satria lay aina ny tafasaraka tamin'Andriamanitra, satria Andriamanitra fiainana, satria tafasaraka tamin'Andriamanitra fiainantsika ary lay aina no ao amin'ny fahafatesana, dia ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe fahafatesana ny tambiny ota, zany hoe ao anaty fahafatesana tsika. Satria tsika ao anaty fahafatesana, satria tsika mpanota, ny atao hoe mpanota de olona tafasaraka amin'Andriamanitra, ny atao hoe olomeloka de olona tafasaraka amin'Andriamanitra ao anaty fahafatesana. Satria ao anaty fahafatesana tsika, satria mpanota tsika, satria olomeloko tsika, de nomen'Andriamanitra ny teny nosy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aina solon'ny aina, ary tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Zany hoe tsy misy fandravonana ny fisarahana amin'Andriamanitra raha tsy misy raha latsaka. Fa maninona moa no ilaina ny raha latsaka? Tsotra ny antony, ao anatin'ny rano misy ny aina, ao anatin'ny rano misy ny fiainana, ao anatin'ny rà. Ka raha ohatra ianao ka ao anaty fahafatesana tsy maintsy misy rà latsaka, tsy maintsy misy rà atolotra mba hanarona anao zay ao anaty fahafatesana, aina solon'ny aina. Ary zay no naseho an'Andriamanitra tany amin'ny fanekena taloha, zanak'ondry tsy misy kilema, herintaona ny nataony tany. Aina herintaona, zay ndikany hoe zanak'ondry tsy misy kilema herintaona, voasarona herintaona ny eloka sy ny fahotana, voasarona herintaona lay fahafatesana. Ary rehefa voasarona herintaona lay fahafatesana de mila averina isan-taona ny sorona. Fa Jaona mpanao batisa kosa rehefa nahitan'i Jesosy Kristy de hozy izy Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, zay manaisotra hozy izy amin'ny fahotana zao tontolo zao. Nomen'Andriamanitra ny vahaolana, izy Andriamanitra ny tonga olombelona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, nanolotra ny ainy, nanarona n'lay fahotana, nanarona n'lay fahafatesana, nanarona, namerina, nampiavana tsika ndray tamin'Andriamanitra, nampiavana tsika ndray tamin'Andriamanitra, natolon'ny ainy, natolon'ny ainy. Ary zay zavatra zay tadio tsara fa ny aina atao amin'i Jesosy Kristy aina maharitra mandrakizay, satria izy ny loharaninaina, satria izy ny source de vie. Ko satria izy ny source de vie de rehefa izy nanolotra ny ainy de aina maharitra mandrakizay zany natolony teo. Tsy mitovy amin'le tany amin'ny fanekena taloha, zany hoe zanak'ondry herintaona ihany ny fetrany, fa tamin'ity ndray mitoraka ty kosa dia aina maharitra mandrakizay ny natolony. Zany hoe voasarona mandrakizay lay fahafatesana, voasarona mandrakizay lay fahotana, voasarona mandrakizay lay fisarahana, voasarona mandrakizay lay fahafatesana tambiny ota. Voalohany indrindra aloha zany riavana dia mila azontsika tsara hoe voavela ny helokontsika,
Ny dikany hoe olona voavela eloka de olona vita fihavanana amin'Andriamanitra. Olona tsy mpanota intsony. Olona tsy mpanota intsony. Zany hoe olona tsy tafasaraka amin'Andriamanitra fo lefa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Olona voasarona ny elony, sambatra ny olona zay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izy zay tsy sainy Jehovah eloko, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Ataontsika mpilivava foana zay, fa tsy azontsika ny dikany, tsy azontsika ny tena heriny. Zany hoe voasarona mandrakizay ny elokontsika. Nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny nofony izany zavatra izany, satria nahoana ao amin'ny nofo no misibiran'ilay fahotana. Eo amin'ny nofo ilay fahotana no miatra, ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5:7 zao ny teny any hoe fa zay tsy hainy lalàna satria ny ota ozy izy satria ny nofo ny nalemy azy. Zay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny nalemy azy, de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka endriko ny nofota, tsy tamin'ny ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota ozy izy tao amin'ny nofo. Nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. Zany mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy maintsy tao amin'ny nofo. Netiny tao amin'ny nofo ny endripahafatesana rehetra, ny aretina, ny olana, ny tebiteby, ny tahotra, ny fanamelohana, ny zavatra rehetra de netin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana daholo. Ny ozona netin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, voozona zay miantona amin'ny hazo. Ny diakapoka taminy nanasitranina antsika netiny teo amin'ny hazo fijaliana zany. Netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny satroka tsilo izy mba hitondra ny tebitebitsika, ny tahotra ny alaitso ny zavatra isan-karazany, netiny teo amin'ny hazo fijaliana daholo zany. Ary de izy no lasa fampihavanana atsika tamin'Andriamanitra. Amin'ny Kolosianina 1:20 de zao ny teny hoe izy ozy izy ny fampihavanana, izy no nampihavanany zavatra rehetra aminy, ka de ny rano teo amin'ny hazo fijaliana ny nanaova ny fampihavanana. Eny izy hoy amin'ny fampihavanana na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Jesosy Kristy no lasa fampihavanana. Izy no lasa fampihavanana atsika tamin'Andriamanitra lay rana latsany. Ary tsy vita an'izay fa izao, nitsangana tamin'ny maty izy de resy lay fahafatesana voalohany sy ny fahafatesana rehetra. Resiny tsy vita amin'ny fahafatesana voalohany ihany fa tena amin'ny fahafatesana ara-nofo mihitsy ny resiny. Zany hoe resy lay fahafatesana fototra. Resy lay fahafatesana fisarahana tamin'Andriamanitra, resy lay fahafatesana ara-nofo, resiny. Ary de nitsangana tamin'ny maty izy. Resy ny fahafatesana. Fahatelo manaraka, ary farany manaraka an'izay, fa dimy manaraka an'izay, niakatra izy de miverina izy de lasa izy no velona ao anatintsika. Lalina be zao hoe Kristy mivelona ao anatintsika satria zao rehefa ny saromany le fahafatesana, resy ny fahafatesana, netiny ny endrim-pahafatesana rehetra, voavela ny elokontsika, netiny ny endrim-pahafatesana rehetra, resy ny fahafatesana, de lasa velona ao anatintsika ilay fanamasina mba ho tompoka se anamarika fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ihany koa tsika, ary lasa ho ao amin'ny fiainana. Lay fanan'Andriamanitra ny lasa nataony tompo-kase ampiavana atsika, ho tompo-kase amintsika, anamarika fa tsy ao anaty fahafatesana ntsony lay fofonain'Andriamanitra zay nomeny atsika, lay amma, lay aina zay nomeny atsika, tsy ao anaty fahafatesana intsony, fa lasa tafafindra niala tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, lasa tafaray amin'Andriamanitra. Ny dikany hoe Kristy velona ao anatintsika, lasa miverina tafaray amin'Andriamanitra indray tsika. Zay ny dikany, lasa miverina tafaray amin'Andriamanitra indray tsika. Zay mino zay asa-pamonjeny Jesosy zay no niala tao anaty fahafatesana ary nifindra ho amin'ny fiainana. Zao ny teny ao amin'ny Jaona 5:4, lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka ao izy manana fiainana mandrakizay ka tsy hoheloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Zafady ny Jaona 5:4 raha mamaky an'io tsika dia miteny izy hoe lay hoe tsy hoeloina de misy asteriska kely, de rehefa jerenao amin'ny baiboly de ny dikan'io de hoe tsy ho tsaraina. Zany hoe raha vakina zany le teny de zao, lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ka tsy ho tsaraina, tsy ho eloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana izy ho amin'ny fiainana. Zany hoe tafala niala tamin'le fahafatesana voalohany izy zany. Niala tao amin'le fahafatesana voalohany izy ary tafafindra ho amin'ny fiainana. Tafafindra ho amin'ny fiainana. Jaona ao amin'ny
Jaona toko fahatelo na 15 de zao koa ny teniny hoe zay mino azy ozy izy de tsy ho elohiny, tsy ho tsarainy, fa zay tsy mino kosa de efa voaeloko, efa voatsara raha teo satria tsy nino ny anarany zanaka lahatokan'Andriamanitra izy. Zany hoe zay zany le fitsarana voalohany. Raha ny tokony ho izy, tsika ny tokony ho tsaraina satria tao anaty fahafatesana tsika, mpanoto tsika, meloko tsika, olomeloko tsika, olona mpanota, olona tafasaraka tamin'Andriamanitra. De raha te hiverinao tsika tokony ho tsarainy tsika, fa tsy tsika ny voatsara, fa Jesosy Kristy no ny tsaraina teo amin'ny toerantsika. Zay ny fitsarana voalohany. Ialanao anaty fahafatesana, ifindranao amin'ny fiainana. Rehefa mino an'izay ny olona, de manompoka eo izy, voavela ny elony, vita fihavanana amin'Andriamanitra izy, ary lasa velona ao anatin'ny Kristy fiainana. Tsy ho tsaraina intsony izy ny amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra ny amin'ilay fahafatesana voaloha. Lasa manana fiainana mandrakizay ny olona, satria velona ao anatin'ilay Kristy fiainana mandrakizay. Lasa velona ao anatiny. Mbola tsy miresaka akta fahotantsika eto, tsy akta fahotana ny resahako eto, fa tena lay fisarahana amin'Andriamanitra fototra aloha ny resahako eto. Zany hoe manomboka hoe lasa voavela eloko, dikany hoe voavela eloko de mbola averiko indray. Lasa tsy mpanota intsony, lasa niala tao anaty fahafatesana ny olona nifindra tamin'ny fiainana. Zay le fitsarana voalohany, fitsarana ny fahafatesana voalohany. Io Kristy velona ao anaty io ny tompo-kase manamarika. Io Kristy velona ao anaty io ny tompo-kase manamarika fa velona tafafindra niala tamin'ny fahafatesana tsika ho amin'ny fiainana. Io ny assurance azotsika mahazo antoka fa voavonjy isika. Ary velona ao anatytsika, vita fihavanana amin'Andriamanitra tsika, velona ao anatytsika lay Kristy fiainana. Zay aloha lay fahafatesana voaloha. Ny olona tsy mahazo antoka an'io olona mbola tsy mino ny asa-pamonjeny Kristy. Zao nefa ry havana nindry kely fotsiny eto. Ny olona rehefa mino an'io, une fois mino ny olona fa voavela ny elony, voasarona ny fahotany, voavela eloko mandrakizay izy, velona ao anatin'ny Kristy fiainana, niala tao amin'ny fahafatesana izy ary nifindra ao amin'ny fiainana. Manomboka eo ny olona de lasa manana fiainana mandrakizay ary tsy mpanota intsony izy. Zao nefa ry havana, satria le endripahafatesana zay efa niainantsika hatramin'izay mbola misy impact amin'ny nofontsika, mbola misy impact eo amin'ny tontolo iainantsika. Le endripahafatesana zay niresahako teo, fahantrana olana tebiteby, aretina sy ny zavatra maro isan-karazana zay nitany saiko tamin'ny voalohany teo mbola misy impact eo amin'ny nofontsika satria tsika mbola ao anatin'ity vatany ity. Ao anatin'izay kosa dia mbola mandalo fitsarana isan'andro tsika. Zay ny fitsarana faharoa. Isaky ny tarihan'ny nofontsika fa tsy mibanjina, tsy miaina ao anatin'izay fiainana efa nomeny Kristy atsika zay, fa tarihan'ny nofontsika fa tsy tarihan'ilay fanahin'i Kristy, de mandalo fitsarana isan'andro tsika. Mandalo fitsarana isan'andro tsika. Ohatrany ahoana zany fitsarana isan'andro zany? Zay tsy midika hoe very ny famonjena, tsia. Ny famonjena de efa voavonjy mandrakizay tsika rehefa mino ny asa-pamonjeny Kristy. Saingy kosa rehefa taritin'ny nofontsika de mandalo ny fitsaran'Andriamanitra tsika isan'andro. Zany mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe nareo ozy izy raha tsaraina ozy izy dia mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo zao. Manomboka ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ozy izy ny fitsarana, de manahoana ozy izy no ahazo zay tsy mino ny filazantsara'Andriamanitra. Isan'andro zany tsika de mandalo ny fitsarana io, isaky ny mandeha amin'ny fitarihan'ny nofontsika dia mangina io fanahin'Andriamanitra io ary tsy mitarika atsika. De matsiaro tsika, mbola matsiaro tsika, misy fotoana matsiaro fanamelohany tsika, matsiaro ohatran'izany tsika, de mila mitodika amin'ny asa-pamonjeny Kristy tsika. Zay le fitsarana zay, mila mitodika amin'ny asa-pamonjeny Kristy tsika, mandraindray mino, mandraindray ny famelan-keloka, miaiky fa diso, de mandray ny famelan-keloka. Processus isan'andro le izy. De lasa miverina tanteraka indray tsika ao anaty fitsarana, ao anaty fiadanam-po, ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra, isaky ny mireconnaître tsika fa tarihan'ny nofo. Zany hoe isan'andro tsika zany mbola mandalo ny fitsarana io, le fitsarana voalohany momba ny fiainana mandrakizay no efa vita, voavela eloko mandrakizay tsika, azo tsika ny fiainana mandrakizay, irreversible zany, tsy misy an'izany hoe mety very ny famonjena, tsy mety very ny famonjena, satria efa vitan'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana indre mandeha ny fanaronana ny eloka sy ny fahotantsika. Saingy isaky ny tarihan'ny nofo kosa tsika de mahatsiaro tsiampe tsika, mahatsiaro mivoaka an'ilay fitsaran'Andriamanitra tsika. De rehefa mitodika amin'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy kosa tsika dia miaina indray tsika an'ilay fifaliana, lay fiainana be da be zay efa nomeny. Zay zany ho an'ny zanak'Andriamanitra.
Vita ny fitsarana voalohany, zany hoe tafala ao anaty fahafatesana voalohany izy ary miaina tafaverina ao anaty fiainana. Fa na ao anaty fiainana ary izy isan'andro izy mbola mandeha entsika dia mbola misy fotoantsika manota tarihan'ny nofo, saingy rehefa mitodika amin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy kositsika dia miverina indray tsika miaina ao anaty fitsarana sy fiadanana. Zao kosa nefany ho an'ny olona zay tsy mino an'izay asa-pamonjeny Kristy zay, ary zay le tenen'ny Jaona toko 7:7, zay mino azo izy de tsy ho elohena de tsy ho tsaraina, ary zay tsy mino kosa de efa voaeloko raha teo. Ho an'ny olona kosa zay tsy mino an'izay asa-pamonjeny Kristy zay de ny dikan'izany lasa miaina ao anaty fisarahana amin'Andriamanitra izy, na eto tany aza. Miaina eo amin'io fisarahan'Andriamanitra io izy, na eto tany aza. Miaina andreo endripahafatesana rehetrareo izy, aretina tebiteby, olana, matahotra, ozona, fanameloana sy ny fahafatesana, ny endripahafatesana rehetra zany vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra. Fa saingy zao ry havana, ny tena zava-dehibe amin'ny fotoana tena tsy manaiky mihitsy ny olona an'io asa-pamonjeny Jesosy Kristy io, ka tonga eo amin'ny fahafatesana izy, zany hoe fahafatesana ara-nofo, le endrim-pahafatesana farany, de tsy maintsy handalo fitsarana indray mandeha izy. Ary zay le grand trône blanc voalaza any anatin'ny apokalipsy. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ianao ka tsy nandray, tsy nino ny asa-pamonjeny Kristy, zany hoe le fampihavanana nataon'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra anao, zay nitenenany hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Rehefa tsy nino an'izay ny olona lay asa-pamonjena, asa fampihavanana, asa nataon'Andriamanitra hanala ny olona hiala ao amin'ny fahafatesana, hiverina ao amin'ny fiainana, de tsy maintsy hiatra aminy ny fahafatesana faharoa zay voalazany amin'ny apokalipsy. Fahafatesana faharoa, zany hoe fisarahana eternel amin'Andriamanitra, fisarahana eternel amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehefa maty ny olona. Raha azontsika zay zavatra zay de tokony ho azontsika amin'izay zany hoe rehefa mbola velona ny olona, rehefa mbola tsy miala eo aminy lay aina, le fofinaina, de mbola azon'Andriamanitra vonjena foana ny olona. Mbola azon'Andriamanitra vonjena ny olona raha mbola ao anatin'ity nofo ity izy. De mbola possible amin'ny famonjena. Satria tao amin'ny nofo ny namonjen'Andriamanitra antsika, nanasiny ny fanahiny. Fa amin'ny fotoana kosa ny olona rehefa maty ny olona de tsy ao anaty nofo tsony izy, fa tafasaraka amin'ny nofo, tafasaraka amin'ny vatana lay aina, lay fofinain'Andriamanitra, ary amin'izay fotoana izay tsy possible intsony ny famonjena. Tsy possible intsony ny famonjena, satria ao anatin'ny nofo ihany tao no nitondran'Andriamanitra ny ota. Teo nitondran'i Jesosy Kristy ny ota teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny nofo, araka le Romanina 7:1 zay mivakintsika teo, tao amin'ny nofo ny nitondrany anio fanameloana io. Teo amin'ny nofo ny nitondrany anio fahotana io, teo amin'ny nofo no nitondrany, no nanaovany ny famonjena. Amin'ny fotoana zany ny olona tafala ao anatin'ny vatana, tsy ao anatin'ny nofo intsony, dia tsy possible intsony ny amonjen'Andriamanitra azy, satria manomboka eo vita niala nenina. Itsika zay nandray ny asa-pamonjeny Kristy kosa, ka tena mino an'izany asa-pamonjeny Kristy zany. Itsika zay efa niala tao amin'ny fahafatesana ka nifindra ho amin'ny fiainana, de tadidio tsara fa velona ao anatintsika Kristy. Zany hoe velona ao anatintsika lay fiainana. Zay ny andikany hoe Kristy velona ao anatintsika. Velona ao anatintsika lay Andriamanitra fiainana mandrakizay, nampiavana atsika taminy. Itsika zay tafasaraka tamin'Andriamanitra taloha no indrona veriny, ho tafaverina ho aminy, ho lasa niala tao anatin'ny fahafatesana, nifindra tamin'ny fiainana. Eto ry havana de mitodika manokana ho atsika kristianina be dehibe, tsika ny tsy mahazo antoka ny fiainana mandrakizay. Be dehibe ny tsy mahazo antoka ny fiainana mandrakizay. De manontany tena hoe fa maninona moa tsika ny tsy mahazo antoka ny fiainana mandrakizay? Ny antony de tsotra ry havana, satria mbola tsy miorina sy mitoetra tsara eo amin'izay asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay tsika. Satria mbola tsy azontsika antoka hoe Jesosy Kristy, ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy no nahatonga atsika, nampiavana atsika, nanala atsika tao amin'le fahafatesana voalohany, hiveriny nifindra ao amin'ny fiainana.
Tsy azontsika antoka tsara hoe Jesosy Kristy sy ny asa mpamonjena eny no nitondra teo amin'ny azo fijaliana ny endripahafatesana rehetra tao amin'ny nofony e. Tsy azontsika antoka tsara hoe resin' Jesosy Kristy ny le fahafatesana le fisarahana tamin'Andriamanitra. Tsy azontsika antoka tsara zay. Ary tsy azontsika antoka tsara ihany koa hoe velona ao anatintsika ilay Kristy fiainana. Ary ao amin'Andriamanitra fiainana tsy misy fahafatesana. Tadio zany Andriamanitra fiainana ao aminy tsy misy fahafatesana. Itsika no miataka an'Andriamanitra fa Andriamanitra eo foana. Raha velona ao anatintsika Kristy de miaina amintsika, miaraka amintsika isan'andro isan'andro. Ozy izy hoe indro momba anareo mandrapatonga fataperan'izao tontolo zao. Miaina ao anatintsika, velona ao anatintsika, ao anatin'ny fotsika lay Kristy fiainana. Isan'andro isan'andro tsy ahita tsony zao tontolo zao izy izy. Ianareo ny ahita satria velona de velona koa ianareo. Zavatra ngeza be ne zany zavatra nytenenin' Jesosy zany. Tsy ahita zao tontolo zao fa ianareo ny ahita satria velona ao izy de velona koa ianareo. Any am'zay toerako ny toeranareo koa ao amin'ny fotsika Jesosy Kristy velona miaina ao anatintsika Kristy velona ao anaty. Izay ny dikany hoe manana fiainana mandrakizay. Io le katsahan'izao tontolo zao fantatra Kristy, fantatra Kristy velona ao anatintsika. Fanantenana sy voninahitra ozy izy zava-miafina zany. Zava-miafina nafenina ozy izy da hatramy fanorenana zao tontolo zao ny katsahampanjaka, ny katsahampaminany fatratra. Fa nareo ozy izy ny nampalalana an'izany. Kristy velona ao anaty, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Kristy velona ao anaty. Miaina miaraka amintsika isan'andro isan'andro. Ao anatintsika isan'andro isan'andro. Mitarika atsika isan'andro isan'andro. Raha azontsika zany manana an'izany assurance zany tsika de manana assurance ny amin'ny fiainana mandrakizay tsika. Azontsika antoka hoe ny fahafatesana ara-nofo dia pont fotsiny any ahafahantsika tena miaina n'le fiainana mandrakizay, lay vie éternelle, lay tena vie éternelle. Efa eto am'izao tontolo zao tsika manomboka miaina ny vie éternelle io satria ny atao hoe vie éternelle de ny présence an'Andriamanitra, zany hoe ny fanatrehany ao amintsika, eo amintsika, ao anatintsika, eo amin'ny fiainantsika. Zay ny atao hoe vie éternelle, ny firaisana, fiverenana amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Ny atao hoe mort éternelle de ny déconnexion tamin'Andriamanitra. Fa itsika zay nino ny asa-pamonjen'i Kristy satria izy no namerina atsika, nampiavana atsika, de manomboka eo tsika manana le vie éternelle. Ka raha ohatra ka ao anatintsika ny vie éternelle, inona moa ny tokony atahorantsika? Inona ny atahorana? Ny fahafatesana ara-nofo satria zany de pont fotsiny any. Inona ny atahorantsika am'izao fotoan'izao? Ndresaka tamina ranabavy anankiray de zao ny zavatra nyteneniny. Ahoana ozy izy zany resaka enlèvement zany fa izy ahoana zany ozy izy fa zany hoe mila miambina be hono zay vao mila miambina, mila miandry, mila manao an'izao, mila manao an'izao no sao de lasa tsy mandeha am'zany enlèvement zany. Tsotra ny zavatra navaliko anazy. Zaho tsy hampianatra anao, za tsy hiteny ny hevitra akory momba ny enlèvement na ny tsy enlèvement. Za tsy hiteny an'izany satria amiko zany doctrine secondaire. Fa raha ohatra ka tena velona ao anatinao Kristy, miaina isan'andro isan'andro miaraka aminao Kristy. Raha Kristy ny fiainanao, ny tontolo mpiainanao, ny rivotra iainanao, inona no atahoranao rehefa tena iseho izy? Tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy. Izay kosa teneniko zay. Za tsy hiteny na enlèvement io na retour du Christ, tsy any ny olana. Ny zavatra fantatra fotsiny de tsy maintsy hiverina izy handray ny fanjakany. Ça c'est sûr. Inotsika rehetra zany. Ary zay ny dikan'ny fanantenana. Zay ny antony fanantenantsika kristianina. Fa raha ohatra ka ny fanahiny efa atao anatiko, ny fanahiny tombo-kase atao anatiko ary iainako isan'andro isan'andro ny fitarihany, rehefa tena iseho izy tsy tokony ho fifaliana ve? Tsy miandry azy am-pifaliana ve tsika? Fa inona ny tokony atahorana? Inona ny tokony atahorana? Raha miaina atao anatiko isan'andro izy, rehefa miseho izy de tena ho fifaliana ny fionako, ny fahitako azy indray. Zany ny tokony ho zavatra iainantsika isan'andro isan'andro. Tokony ao anatin'ny fifaliana, ny fanantenana, ny fiverenany Jesosy Kristy satria roa ny forma mety hiverenany na amin'ny alalan'ny fahafatesana ara-nofo. Ary de tsy maintsy hifanatrika aminy am'izay tsika ao anatin'ny fifaliana sy fanantenana. Na eo amin'ny fiverenany, zay tianao hitenena anazy io na enlèvement na fiverenany Jesosy Kristy, tsy olany zany. Za tsitra débat inutile am'zany resaka zany, fa na inona nena rehefa miverina izy de ahita azy tsika amin'ny fifaliana. Tsisy tokony ho tahotra zany.
fa tena miaina ao anaty fifaliana ny zanak'Andriamanitra, miaina ao anaty fanantenana ny fitsanganana ny tena maty ozy izy. Ny korontsika fotsiny sisy no ovany andovany lay tsy fahalovana, fa itsika ny fiainantsika efa ao aminy, ny fiainanareo izy miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Any amin'ny Efesiana izy miteny hoe niara-natsangana nareo izy de niara-napetrany ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mba raha isoratsainana zany hoe za efa ao aminy, efa niara-natsangana de niara-napetrany ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe efa ao anatin'ny prezansany tsy misaraka amin'ny intsony manana fiainana mandrakizay. Ianao koa tahaka zany raha minao zany. Fa ity vatana mety lo ty kosa, mety ho faty ty, fa tsy zay ny olana, fa amin'ny fotoana kosa tsika rehefa maty ty de andray, zay ny fanantenantsika, andray n'lay tsy mety lo, ary de hoahoa mandrakarivotsika ozy izy. Ry havana, zany teny zany no ampaherezana atsika eo anatrihan'izao ady mandalo zao eo anatrihany ihany koa mety fisarahana matany be de be am'izao fotoan'izao ny fahafatesana ny aretina sy ny zavatra ohatran'izany. Ny fanantenantsika de miorina ao amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy lay nampiavana atsika, nanala atsika tao amin'ny fahafatesana hifindra ao amin'ny fiainana, ho anazy reriny voninahitra. Izy nomentsika dera, izy nomentsika laza, voninahitra ho azy. Amen.